Nanova zavatra maro teo amin'ny fiainantsirairay retina Covid-19. Maro ihany koa ny olana sedraindreo mpianakavy. Eo indrindra ny adi-tsaina maro isan-karazany manahoana ny asa fitediavana. Raha ohatra ka marary dia ahoana ampy ve ny fidiram-bola. Ary anisan'ny nanahira-tsaina ihany koa ny resaka fampianarana na ho any ankizy io na ho any tanora. Amin'izao fotoana nefa efa miverina mianatra izy ireo. Ndao raha antsika mifanadihadiana mahakasika an'izay hoe ahoana amin'izao fotoana izao ny fiatriana an'izay fiverenana mianatra izay. Faly miravanao ho anao mpampianatra manokana mety hoe nanahoana ny atrehanareo an'iny taom-pianarana roa ny sesy nisy Covid-19 iny amin'izao fotoana nefa izy efa miverina mianatra tsara dia nanahoana indray ny fiantraikany amin'izao fotoana izao. Tamin'iny taom-pianarana anankiroa mifanesiny aloha izany ny zavatra nisy dia tena sarotra nampita fampianarana tamin'ny ankizy voalohany iny aloha tapatapaka ilay fianarana vokatry ilay Covid dia tsy na ny zavatra efa hain'ny ankizy teo rehefa very. Manaraka izany tsy afaka mifampitohy ny lesona, tsy afaka nanomesina ny lesona ho an'ny ankizy izahay. Satria ohatran'ny aty ambanivohitra izao natoka ho alefa aty ary ny ankizy rehefa lasa nody any amin'ny ray aman-dreny any ambanivohitra izy na lasa nanampy ny ray aman-dreny eny an-tsaha dia tsy tonga taty ny ankabetsahany tamin'ireny fotoan'ireny. Tamin'ireny fotoan'ireny koa nisy ny fandarana manokana tao anatin'ny tele sy ny radio kanefa tsy afaka nanaraka ireny ny ankizy taty amin'ny ambanivohitra noho ny tsy fahafahana teo amin'ny tokantrano zareo tsirairay avy. Raha ho anay mpampianatra manokana zao dia tena ilaina tokoa ny fanatrehan'ny ankizy ny kilasy na ny fanatrehan'ny ankizy ny aty am-pianarana zany satria ao anatin'izany dia raha vao any an-trano ny ankizy dia tsy afaka mametraka fanontaniana. Izany hoe tena ilaina zany ilay fifanatrehan'ny mpampianatra sy ny mpianatra zany satria ao anatin'izany koa izay koa dia mahafantatra zany ny mpampianatra mahafantatra fa mila misy zavatra mbola tiana anontaniana bebe kokoa ny ankizy hoe azony ankizy tsara ve ny lesona ampitaina sa tsy azony. Dia raha tsy azony zany dia mbola mamerina hatrany ny fanazavana zany ny mpampianatra mba tena ho azony ankizy tsara ny zavatra tiana ampitaina. Dia eo ihany koa zany ny ankizy menamenatra ary eo ihany koa tsy manana fahasahiana hametraka fanontaniana dia ianao mpampianatra zany no tsy maintsy miezaka mba hahafahan'izy ireo miteny hahafahan'izy ireo mametraka fanontaniana. Kanefa tao anatin'ny Covid dia misy ny elanelana be teo mpampianatra sy ny ankizy satria samy tany an-trano tany daholo dia tsisy fifandraisana mihitsy zany teo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra zany nandritra ny Covid iny. Izao moa dia efa miverina an-tsekoly ny ankizy dia efa manomboka indray zany ny fianarana dia efa miverina miloana zany ny fianaran'ny ankizy amin'izao. Tena sarotra tokoa satria efa zatra nijanona tany an-trano ny ankizy fotoana ela dia rehefa tonga aty am-pianarana tsy mifantoka fa varindrina. Dia eo ihany koa rehefa nijanona tany an-trano dia milalao fotsiny dia na tonga aty am-pianarana lasa be lalao, lasa adinodino dia lasa kamokamo. Ny ireo fivana hitanareo ireo inona no mety hoe antony na fiantraikany amin'izao fampianarana sahaninareo izao? Mila raina maso akaiky zany ny mpianatra tsirairay amin'izao fotoana izao amin'ny fahaizany satria noho ny fahabangana nisy teo rehetrarehetra dia tsy maintsy fenoiny ireny banga rehetrarehetra ireny mba hahafahana mampandroso kokoa an'ilay fampianarana sy manabe an'ilay zaza malagasy ho amin'ny tsara kokoa. Sarotsarotra ihany aloha ilay izy fa na izany aza ilay fanomanana mila atao mafimafy kokoa dia mila raha anakaiky izany ilay ankizy amin'izay satria na nivoan'ilay ankizy efa niova be mihitsy efa samy manana an'ilay nivoan'ilay ankizy dia mila mafimafy ny fanomanana. Somary manenjika programa aingaikaingana zany zay amin'izao taom-pianarana vaovao izao ary ilaina ny fifantohan'ny ankizy ao anatin'ny programan'ny fampianarana ao anatin'izany mba ahafahana mampita ny lesona amin'ny ankizy aingaikaingana zany satria rahantsika mahafantatra ny fotoanan'ny Covid ihany koa dia mbola tsy fantatra zany na mety hisy na tsy hisy ka izay no mahatonga anay hiezaka mba ahafahana manenjika hatrany programa mba ahafahana mahavita izany ary ilaina ihany koa ny fifantohan'ny ankizy ao anatin'izay. Dia amin'izao fotoana izao zany dia tena hoe mila fotoana be da be zany izay mpampianatra amin'ny fanomanana ny izay programa fampianarana izay indrindra ny lesona ho an'ny ankizy tsirairay avy izay omenandry zareo zany araka an'ilay hoe misy fetrany ihany zany ilay programa. Dia tsy maintsy enjehana araka an'izay ho vita zany ilay izy dia tsy maintsy miezaka izay manatratra sy mamita tanteraka an'izay programa fampianarana izay.
Inona ny vahaolana mety hoe hitanareo hoentina hanatsarana ilay fampianarana ary ihany koa hatongavana amin'ilay tanjona tiana hotratrarina? Voalohany indrindra vahaolana tsara rahana dia izao hoe mila fiarah-miasa amin'ny ray aman-dreny satria mety kelikely ny fotoana iarahana, mety tsy ampy ny famerenana-desona ty ampianarana dia mila ireo ray aman-dreny mba manara-maso ny famerenana sy ireo devoir tokony atao ny ampianarana ho an'ny mpianatra. Ho an'ny mpianatra indray dia izao hoe mila mifantoka tanteraka hatrany eo amin'ny fanarahana ny fampianarana na dia eo aza ny amehana kanefa arahana hatrany ny amehana ara-pahasalamana. Ho an'ny mpianatra namana indray dia manentana azy ireo mba hanao ny fomba rehetra mba ahafahana mifandray akaiky amin'ireo mpianatra mba ahafahan'izy ireo tsy manana tahotra tsy manana iay amin'ny fametrahana fanontaniana raha misy zavatra tsy azony. Misy zavatra hoe mety ahihina ve na ihany koa dia milatrehana amin'izao fotoana izao? Eny tompoko, misaotra anao nametraka fanontaniana. Voalohany indrindra dia tena mbola manamafy izay amin'ny aretina satria mbola tsy fongotra tanteraka izy amin'ny mampampianatra ny tena ihany koa mifanerasera betsaka amin'ny mpianatra, mifanerasera amin'ny samy olona noho izany tena mila mitandrina mafy amin'ny aretina. Faharoa manarakarak'izay tao ampianarana roa izay tsy zarizary dia mila ezaka be ny famitana ny enti-mody, mila ezaka be ihany koa ny fanetsenana ny lesoka rehetrarehetra napetraky ny Covid. Fahatelo manarakarak'izay mila fandavatena avy aminay mpampianatra tanteraka amin'ny fanabeazana ny taranantsika. Misaotra tompoko. Efa miverina mianatra ny mpianatra amin'izao fotoana izany hoe efa mihaona na mpampianatra na ny mpianatra. Inona ny mety hoe hafatra tianao ampitaina ho an'ireo mpianatra ireo amin'ny fiverenana mianatra, eo ihany koa ny mpampianatra izay mampita amin'ny fahalalana amin'ireo mpianatra ireo? Voalohany angambany dia ho antsika mpampianatra, tsika mpampianatra natao apita fahaizana. Marina fa tena ao anatin'ny sarotsika miasa fa raha vita ny sasany ve tsy ho vitatsika. Tsika izany dia mila tena manao ny atsika tsy ho zavatra. Ho an'ny mpianatra indray efa hitanareo rakizy fa tena ny mpampianatra izany tena nanome izay tsara indrindra izay tokony ilainareo amin'ny fianarana dia nareo izany tokony tonga saina mianatra satria ny fianarana ny lova tsara indrindra. Mila mianatra nareo rakizy avela ho any ny zavadravatra tsy ilaina izany firenentsika mila olona vonona mianatra ary tena hoe izany mianatra izany rakizy tsy tokony afangaro amin'ny zavatra hafa izany. Misy fotoana ianarana, misy fotoana iala-tsasatra, misy fotoana mba iarahana amin'ny namana. Ny hoavinao aloha no kendreo. Ny zavatra rehetrarehetra azo atao fa ny zavatra rehetrarehetra tsy mahasoa fa ny fianarana aloha izany ny tena mahasoa dia afatra mianara. Misaotra an'ireny mpampianatra ireny isika ny zaran'izay heviny izay. Ampirisihana trano izy amin'ny adidy masina izay intsoroany. Zava-dehibe tokoa mantsy ny fampianarana sy ny fitezana ho an'ny ankizy sy tanora.